Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana tokantantsika ny amin'ny zao io zao a. Ny ambasadeur-ny Yahosoa Elia no mandroso tokantantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano tena koa ny ambasadaran'ny Yahosoa Elia no mandroso tokantantsika indray amin'ny Timotea. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa zany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao ny izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa zany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao ny tsy mahalala, na hoe Jehova ho any Andriamanitra ny protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahvé ho any Andriamanitra ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa zany izy io no novay? Izay zany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary maverimbeloko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yahva ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yahva izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yahva tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandray fanapa-kevitra dada Yahva hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yahva intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka ny namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Ny silamo dia tena nisy namorona boky spesiala ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0. Nefa ny bokin'ny Israelianina, bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny moins 2000, moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa zany fa zany hoe milaza mahatrany any azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona moins 1500, moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany zany hoe adaty manakaikaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo zany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany nomboka tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakany zareo tao amin'ny fahatry Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rarina zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yahva tamin'ny zanak'Israely. Satria tsy nahay niantsony io Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantso ny Andriamanitra ny satria ny atamin'ilay Andriamanitra ny Yahva dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy zay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve zany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yahva ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yahva. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ny soratra masina.
jevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tady afaka ampidintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary teta zany araka ny voalaza amin'ny boky Isaia Isaia toko voalohany misy angeny to jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezeran'ny dada Iava tamin'reto zanak'Israely reto zany raha mamety zany dia mahasoma raiketrakely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany eo vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezeran'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary ny sarahany dada Iava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ny olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy nyzany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy zay teny zay aloha vakitsiro Isaia toko 5:50 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana zay hoe tsy mety amin'ny mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavany antsoinao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hayavany antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinal natsoiny Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa ry comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa vetany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Yahava tao anatin'ny boky ny Israely any dia misy ve olona mamorona boky hafa teorian'ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy maro nyity sary ty ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereva amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia mitonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitrinareo mba ho voavonjinareo nao vaketsika ny Isaia toko 5:50 andininy voalohany sy ny faharoa iarahantsika mijery tsy mamaky vonina ry dada Iava sy Joshua endro ny tanany Iava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy io zany ny mazava-be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy miaino ny mpanota novinovino ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io mihitsika jery teny Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao jevantsika indray jery toko sy andiny hafa ny atsika tsy aloha hijerykely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomenareo kotsiny hoe koa misy tenty mba ho jevantsika ao amin'ny Jeremia toko 5:10 dia andininy 7 sy ny 9 Jeremia 9:18 Jeremia 16 dia 9:18 16 voilà mihetsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9:18 fa izao no lazainy Iava io zany le hoe teny laza mihitsiny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahveh io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray, ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay ny tenen'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany israelianina. Tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany israelianina satria mpaminany israelianina no henoina. Ity amin'izay antsika rehefa avy eo fanao tsy elo itsy amin'ity Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy Yahveh tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahveh. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka ho izy aminao hoe nahoana moa Yahveh no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay, fa inona moa no heloka anay, ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahveh Andriamanitray. Dia ity ny valiny lazao amin'ny hoe noho ny nafizany razanareo ahy hoy Yahveh, sy ny nanarahany Andriamanitra sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ena ny tranga ao amin'ny 1:12 ary ny faketsikeliana ny tranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo, any no hanomponareo Andriamanitra andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatry ilay izy nanompo Andriamanitra dia nivadika tamin'Andriamanitra dia tezitra Andriamanitra io. Noho izany raha vao Yahveh no anarany dia io Yahveh io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahveh no anarany dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahveh. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana izay, ary ny aika izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavana zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy minao dia andany no tsara efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga anareo nanovana io anarana io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel, nararoatiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahveh tamin'ny israelianina, nisy nanararoatra ary dia novainy amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahveh, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatrinareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay tenin'ny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny amin'ny bokyny israelianina foana am'izay satria any israelianina io andriamanitra io fa tsy any afa firenena andriamanitra ny israely raha vo hoe i abrahama de israelianina ny tena mahay an'izay de zareo i mose satria andriamanitra mose izy de i mose manana ny bokyny atao hoe sefer torah efa nampianariko atsika koa ao anatin'ny sefer torah ny bokyny mose tsy azonao lavina mihitsy ary io sefer torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io ny anarana hoe sefer tena teny jiosy mihitsy zany olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany israelianina tsy maintsy horana de voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy nge ao anatin'ny lalàna jiosy nge zany teny hoe sefer torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany eo mitsymihitsy zany teny zany fa tsy hoe zany mamoromorona azy eto fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokyny jiosy ny to hoe sefer zany ary ny mpanoratra de sofer na zareo soferina zany aferatsika amio zany fa tsy aloha de mijery hoe ny fahotanao de fa manomboka miantso andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy ahavanina tsonao de fa andriamanitra tsy izy iny dikan'izay fa zay ny fahamarina ary mampanotanao sahady zay ary profon'izany ianao manambady be deaibe raha olona ray manambady rosy telo sefatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy amin'ny ahavany anarany de efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao ami'larana voalohany fa tena anaran'io andriamanitra io de iayava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary ny saraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsiny a no nararotin'ny sasany am'izay a reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay ino matonga naminy miteny aminareo olombelona am'izao génération zao hoe raha nisinao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety manaraka aminazy raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany de aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao am'plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety de mbola rahana ihany aza manao an'izany tsotra fa andro ny fahalalana zao a aleontsika mihitsy ny fahalalana de ny marina zay na tonga ny eliana ampianatra ry hoe iza le andriamanitra abrahama ka raha vao novainao zay iayava zay a novainao hoe alana jehova na iave efa tsy mety na izy mety ho antsonao any fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be deaibe ny miantso akoatran'io etrany defa mazava ny teny dada iava hoe tena tena anareo mihitsy ny tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny de nonke jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka de hoako hiala am'ty tany tynareo ho any amin'ny tany zay tsy fantatra anareo na nyrazanareo ary any ho anymponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada iava mihitsy sany no teny hoe aminompo andriamanikafa am'izay ny afaranareo de io am'izay forona am'izay ny andriamanikafa be deaibe tsioko namoron'andriamanikafa am'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa de jerentsika ny israeliana fa nisy israelina nge zao mihino an'izany jehovah jesosy zany inono zareo ane zany nefa de andriamanitra ny grika be zao de inono le israelianina samy manaonao foana dao zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasan'ny dada mariayava naniraka ny elia hoe andana avy reny ny olona itodry satria ho avy ny loza aorinany elia de loza matsiravina am'ty taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatsy hoe ho avy miara mandeha am'izao elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelinareo zany ary ho tratra am'izay nareo de aza mitady solution fa manatona ny elia fa aty amin'ny eliany lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vojery anao de manatona ny elia mazavabe zany ndao ary avy to atsika koa indro avy ny andro iava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa iava zay antona zanak'israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa iava onisy teo zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany. Izany hoe oroahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroaka ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao. Io tokoa zanak'Israely fa tena voaroaka tanteraka mihitsiny a. Tsy misy afaka mamaly an'izany n'izao tontolo zao fa tena voaroaka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Zany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany io fahavianan'iny eto indray. Izany hoe tena ny roahany dada hiavany zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarenana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822 saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy eo Israely. Reny ilay nisan'ny tadiavin'ny Eliam zao tsika miteny zao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Zany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany an'ilay teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any antendrombohitra sy ny avona rehetra ary ny antsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy teiko hoe teny gasy mpamovo zany zay. Zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy zany ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany hoe samposampo fatiny samponareo to nentinareo aty ohatr' zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao. Andriamanitra hafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiavany antsonao. Andriamanitra hafa io ary mendrika nompotehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Zay ny hafarany noho ny amin'ity Andriamanitra hafa natsono zareo. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Indray tsy rehefantsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foanatra any amin'ny famonjena ho any zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manao koa andininy fahasivy. Ia vakitsika. Hoy izy mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menomenona zany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo. Nanao ny adalana faratampo nareo. Dia namoa zany raha tsy efa manao no foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavany na tsoanao dia efa manompo sampy ianao dikan'izay. Profon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Yavé Jéhovah. Fa misy mbola tsy nanalany azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa tena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama mahina tsy hahiavany ny tsoinao. Fa tena mipetraka aminareo zay miantso Andriamanitra koatra ny hahiavay io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny original ilay anarana tao bokin'ny Jiosy
niraisika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moin 2000 sy ny hoe 1500 tany any ny bokyny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompon'ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny zany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona ampafantatry ny olombelona hoe tena ny adalana nataonao e. Mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatra ny Israely ihany fa tena ny faiziny io Yahva io tsy ny Israely ihany ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy. Fa ny tena petrako aminareo rehetra zay mandray azy manerana an'izao tontolo zao. Elia mametraka fantahina aminareo olombelona eto ambony tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ty ianareo olombelona mbola sahanareo ve nimbazimba an'io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny entso ny Abrahama anazy azo vaina tsoa izy fa manimbazimba ianao rovovanao zany. Ary raha Yahva ny entso ny Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa ny izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonana amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra kafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa ny paritaka manderan-tany anie zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovan'ny Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany reo tamin'ny ady lehibe faharoa raha mitsaiko na voalohany na faharoa tamin'ny jios Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsony hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah lasa hoe Jehova lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ne zany ary profon'izany tsy misy afaka fahotana ny olona nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia toko 7:50 andimy voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy fio fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita fa ny elikoreo ny hevitra mamisaraka taon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miaino anareo izy. Zany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anarana io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely any. Raha vao novainao io anarana io dia efa nanota ianao satria ny teny ny mpaminany Israely any hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana hovaovaina izany. Raha vakitsika ny bokyny 10 jiosy raha niresaka tamin'ny Israely any izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanitra hafa fa izao rery ihany.
zay ny voalaza ao anatin'ny dity folon'io Andriamanitra io mena zanak'Israely. Zany hoe tsy ekeny mihitsiny zany isy Andriamanitra hitobole anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Zao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy, Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza an'izao teny zao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitra izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve le andevo tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa le Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiava-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely larery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary nisoratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminan'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andiny voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ny dity folo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria le nivakiko tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko 7:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo le nentina nivoaka. Io izy ny dada Yava hoe za no Yava-Andriamanitra ao lay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny bokin'ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny marin'ny Abrahama kosany dia misy mazava hoe izao le Andriamanitra Abrahama lay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nietsona zany Andriamanitra, ninetsona zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nietsona taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anaran'ny Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana Andriamanitra fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Yahva no anarako dia aza asiana Andriamanitra hafa intsony akoatrana mazava-be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika e. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy ao miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy.
bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy afiatoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah tsy izay ny anarany io a, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io, fa ny anarany etsony ny Abrahama azy sy ny etsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahveh. Zay mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany, mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitry Abrahama izy, Andriamanitry Mose izy, fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy, tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitry Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama, Andriamanitry Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahveh no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao, nanina ianao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitry Abrahama izao zavatra nataonao izao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny bokin'ny mpaminany, araka ny tenin'ny mpaminany, ary amin'ny boky Nisy afaka itsika miaraka indray ny boky Nisy. Dia manasanao foana miantso anao manaraka an'ilay teny Isaya 48:11. 48:11 izao ny voalaza: no ny tenako, eny no ny tenako ihany no naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny naran'ny dada Yahveh, lasa novainareo. Raha Yahveh no tokony hiantsonana azy, mandinihy tena nareo nanina ny novainareo anarana io, fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitry Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahveh tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerany dada Yahveh amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahveh dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny intsony a. Teo amin'izay nareo a ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zavatra niseho. Nalain'zareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Izany hoe nararotiny sasany ilay fisitany Yahveh malala tamin'ny zanak'Israely, Yahveh ilay Andriamanitry Abrahama, ilay Andriamanitry Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra, dia nararotina amin'izay ilay fialana, satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely. Dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehovah, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any, fa reo moa no tena malaza reo, dia izay natonga ny hoe ity ny santionany ity, fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao, ary tena rary ny raha ho potehina amin'izay nareo, rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahveh, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitry Abrahama, Yahveh no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ty izy ty, tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo, ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahveh nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny-tany te fa tsy Yahveh rery ihany. Izy ny Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Mose. Manolo anao hitodika anao riverina, mba tonga zay. Isy toko fa ino moa zany? 4:20 no vaketsika. Isy 64 hoe
nanomboka tsy misy niantsona rany-dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsona ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantsony anarany. Isaia 64:6 tsy misy miantsony anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantsontsony ny anaran'ny dada Iavany olombelona dia ny Israelianina. Tsy misy miantsony anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ino ny antony? Nafeny dada Iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo ilay tantara. Tena nampalelo mihitsy. Ohatsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezeran'ny dada Iavaza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Zany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22. Dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:22. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada Iava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iava tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anaran'ny dada Iava dia nitenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vaketsika ny bokin'ny Amosa 4:4 angamba nisy endrika vakitsika zay. Amosa 4:4 vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa izy misy an'izany Amosa zany. 4:4 dia manomboka amin'ny 5. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa 4:5 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany le ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, ho enjehako mihitsy ireo sy dada Iava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Dia avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve ao. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iava fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka fantatra intsony noho ny amiatezeran'ny dada Iava dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjo ny Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iava ny namorona anao. Ilay dada malalaka, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra ve tsy atao dadako aminy. Dady fanajanana azy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso ny Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena
tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mahary fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamaninareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny na miantso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsemaka io, fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. La ny andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazafaiko hoe ary io nge natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iava ilay anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Eliam teny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao no mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iava io e. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manotra dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fananao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiel 7:20-24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niovana izy. Indao rejevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempolony. Mampatsivo anazy teknisiana somary adiniky kely zany izay sary izay. Dao tsy aloha jery amin'ilay Ezekiel 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiel 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoina amin'ny anarana hoe Iava. Iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoina amin'ny anarana hoe Iava. Fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza-melanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ritenenako izao. Ny fikapoana eny aminao iny sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia hamely ireo. Dia mbola misy ny fotoana maizany fia. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe tia daholo ny fotin'ilay izy. Tatony na voanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra zany hoe menono ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zao hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia fimy izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy indray zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 eo angambany izay. 10.
ovakitsika andidintsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka, fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay, ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjakan'ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo mason-drainy, ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varana izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo aiza moa le hoe amin'ny 720 roa-mbin'ny folo ny toizatsika. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy-ambin'ny-folo nanjakany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 720 ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa zay, satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe ndana doro. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany, ary miomana ny dikan'izay. Io ny profy fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely, naseny dorany Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge fijalivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendry Nebokadnezara mpanompo, manoko amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Niava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israelianina io resany io, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary entiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto, ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay, ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io, dia poteo reo Israelianina reo, dia poteny Israelianina tokoa, ary poteonareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanàna ny Israelianina, dia nidorany rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy ny nidorany, navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe doro io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa tehitsy io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra hoe nana fa ia Iava ary ianao efa mpanota, mpanao ratsy. Ny ataon'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokonao hoe ianao ve mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voaporofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io, Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io, mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary, na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia, andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia le nendrasan'ny Israely, fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony, ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Antsony ianao hitodika reheferana amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tezy dada Iava
tena nyteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempoly dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony lozika be zany ko tao amin'ny tempoly ny etsona an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy lozika ny tsy fahalalana anazy dia novainy olona amin'izay le izy satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo médiane persiane niditra ilay koa reny dia niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinany romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana n'le anarana ihany koa satria toe rava le anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe ala izy taka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé taka ny protestanta namorona hoe Jehova samy ara namorona ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika intsony misy ny amin'ity tany ity samy nanao daholo rehetra rehetra zay natonga nanana profeta ity le marina miverena amin'ny marina daholo miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy zay tsy marina nataonareo zay ary lazaiko areo fa tena fitiavana zao fitiavana ny hamonjy olona hanavitra olona amerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanotany dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer l'étang du feu ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no niteny azay hoe ho alefako any ny mpanota izy mihitsy no niteny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako faharoa fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana zao soa ho anao zao izany tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana fa jereo zay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana ove tsy mbola mangalatry ihany ianao ove tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitokonao hatramin'izay ove tsy mbola mijangajanga ihany ianao jangajanga ngenao io manambady be dehibe io jangajanga ngenao c'est de l'adultère fijangajangana zany raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy nanamboarana anazy ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona vady izy ireo ray ny vadiny Adama dia Eva ary ray ny vadiny Eva dia Adama ko mahina tsy miverina amin'io nareo raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitrareo lasy vavy namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray ary zay no original zay fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dehibe io olona maditra zany mpijangajanga zany mpangalatra mpijangajanga ny mpanao ratsy mpijangajanga rehefa novaina le anarana dia efa mpanota zany ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny amono anao tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io izy no Andriamanitra verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy iaiavano anarany ary tsy manota intsony zay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia tsy zay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia satria zay miaraka amin'ny Elia zay nanto anarany hoe Elia iaiavano ny mpaniraka azy dika ny El dia Andriamanitra solo tena ny Andriamanitra mandehandeha ny atao hoe Elia raha zavy za manavitra ny rehetrarehetra io izao tontolo zao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasy ny teo vovonjy ianao engane ko nisy ao anatin'ilay klasy ny teo afika ianao fa ity ny famonjena anao zao teniko zao mba izy ianao mitodika zao anaraka ny Elia anaraka ny dada iaiava satria Elia nitondra anao any ho afitra ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao jereo ny lefa miaraka amin'ny Elia fa manarivo ny eny njaranao mba miditra koa mavonjeko koa ny fananao fa ny fanampanota ny atao hoe mpanota dia ny olana novaneo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao fa mpanota ianao zay ny mpijangajanga mpanota ianao zay manambady be dehibe mpanota ianao zay mpiteny ratsy mpanota ianao zay mpisoloky mpanota ianao zay mpamono olona ianao mpanota ianao zay mamosavy olona ianao manota ianao zay
manao zay animba olona ianao, mpanoty ianao zay. Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mahatonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana, ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao nivakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao, porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara, fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotiny. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany izy ny tokony ho arahana sy fihainoana teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka zay. Fa eto anitsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoaringana ianao rehefa mpanota ianao dia hoaringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia matsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'le feu éternel, mamono ianao tsaki-janona. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izy io misy anga zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarahantsika anazy. Deutéronomie 18:15. Deutéronomie 18:15. Mpaminany Israelianina no henonao, anatin'ny Sefer Torah Jios zany. Vakitsikesa dia amarahantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy ato amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny, fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomie 18:15. Eo avarantsika ny teny voninahitra dada Eva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy ireo ny nefitra amin'ny fotoana io. Izao. No hatsanga ny avy Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Zay. Io mpaminany Israeliana ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israeliana dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianahy zao dia tena mpaminany Israeliana mihitsy ny ihany no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israeliana. Izay no jerevantsika sy ny tohin'izay satria famonjena mandrapa tonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika izay nandresina anaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika eto rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nahazoana ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarana antsika tena nisy mihitsy ny lamin'asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra